zany hoe miraikitsy kombakomba amin'ny famatsiana fitaovam-piadiana amina gropy lazaina ho terroriste lasa lavitra io ary tena grave be io zay na tokony hoe io matoa tany amboalohany nefa nikobokobonina hoy za affaire d'état io misy olona ambony ao navita nandrakotra azy mandrapatratra an'le natratrarana azy le boina nitotona Iran zay vao mivoaka tsy resaka top io zany fa resaka zavatra misy satria ianao tsy afaka manafina an'le boina ianao mbola mila fatarina koa hoe move pilote gasy ve nitondranireo sa pilote vahiny zany ro fanontaniana mipetraka zay nataoko hoe zoany tsirairay mameny heviny sy manazava ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra fatany satria zany zavatra resavy zany ke tsisy fantatra le vahoaka de za aloha de miteny ny ACM tsy afaka miala fa responsable goavana be amin'ity affaire ty ary za tsy mihino hoe tsy mahafantatra an'io na amin'ny prime ministre na amin'ny filoham-pirenena tsy possible mahafantatra ministre ny transport ny ACM mahafantatra tsy amiko aloha zany ka zay indrindra no mampametram-panontaniana maro hoe fividianana fanjifana fiara iray ary eo anivona ministera tsy maintsy mandalo fankatoavana tsy haiko na fantatry général Lumen na rasolofony magatsika an'izay hoe tsy maintsy mangataka an'izay fankatoavana avy amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny lehibe ny gouvernement zay raha ny procédure aloha zany ty resaka zay ny hoa le mahatonga na mamerina an'ilay fantaniana hoe lahara-pamantarana satria ny tsinao tsara mantsy le izy teo hoe lahara-pamantarana fiaramanidina miisa 5 Boeing 777 ny any koa ny any zany tiako lazaina hoe mahanadolo ny voalazantsika fa za zao no io aloha amin'ny affaire d'état misy foana hoe ny atao hoe fusible na bouc émissaire raha ohatra ianao tena hoe misy olona tianao iarovana be olona ambony de misy manao sacrifice ny tenany inge hoe zany tompona andraikitra an'io de zay iny rehefa tafiditra politika de azo atao zay zavatra zay manahaka an'izay ny any ny tena iahiko ny vokatra io zavatra niseho tetỳ Madagasikara io ohatra atsika zao amin'ny lafiny toe-karena be da be zany ny orinasa miaina amin'ny fanampiana avy any amin'ny amerikana AGOA ohatra de za zao ny tena indrasako hoe takitakinona ny fihetsiky ny fitondrany ny amerikana amin'io affaire io manahirana be fa tsy fantako zay amin'ny lafiny diplomatika hoe inona nataony zay mety mbola miafina inona nataony fitondrana malagasy any amin'ny fitondrana amerikana fa manahirana be io raha ohatra ka tonga amin'izany hoe sazin'ny gouvernement amerikana ny gouvernement malagasy ny firenena malagasy sarotra be tena manahirana be io usine be da be amin'ny AGOA azahoantsika facilité douanière io zany de mety foana mpanao zone franche lamba ohatran'izany tena manahirana be ivenakely mon général lay ataontsika hoe le fanondron'ny maro an'ilay filoham-pirenena sy lay prime ministre ao anatin'ny raharaha ho tompon'andraikitra manahoana ianao zany aloha manahoana ny fahitanao an'izay androany raha ny fanazavan'ny premier ministre sy ny filoham-pirenena aloha de zay ny antony nanasazina ny nanina nanasorana ny ministre hoe tsy au courant an'io ny raha ny tena ndresiny mivavany hoe tsy au courant an'io ny premier ministre tsy nanaovana tatitra izy mikasika an'io zay ny official vaovao official de zay ny vaovao official ny vaovao ny ambadika any de mbola veriko hoe zany tsy tompon'andraikitra ny fikarohana sy mpanao ankety mikasika an'io hoe tsy fantatra drandray ianao ke aka lazaiko hoe dradranao kakerina ambokely tianao mety zavatra mety miafina ataon'ny mpiara-miasa aminao pezinao ary zany de mety tsy mahafantatra ianao misy zany na amin'izay mbola perinasy tany amin'ny gendarme na taiza misy zany nany amin'ny orinasa misy zany fa zao misy zavatra tsy azo afenina any ambony zany azo afenina amin'ny mpanao gazety azo afenina amin'ny vahoaka malagasy fa eto ange na hoe isy apiditra hélicoptère apiasa azy tsy en permanence fotra apiasa azy 2 andro 3 andro 2 volana tsy maintsy mandalo any amin'ny ACM tsy maintsy tonga any amin'ny
filoham-pirenena aloha zay vo azo ny akora atsika tamin'ireny le moa tamin'ireny le fifidianana filoham-pirenena reny be dia be menomenona fa tsy tafiditra hélicoptera tsy hovidiana azy ka maika ave fa orinasa no miteny fa anana boina 777 dimy dia tsy ho fantatry ny filoham-pirenena ve zany za mino a fa tokony fantany zany fa raha ny fitenenany hoe tsy nafantatra izy a zay le fialana andraikitra amiko tsy possible mihitsy satria tsy le ministre transport fotsiny ange io fa ny ACM koa zany ao anatiny zany hoe tokony migadra koa zany ny eo amin'ny ACM tsy nampandre ny filoham-pirenena sy ny prime ministre mety tsy mahino vaovao a fa nasona koa ny DG ny ACM atreto aloha tsy mbola misy vaovao mikasika an'izay zay zao zy mety zavatra magaga satria raha ny filazany zoky Jean Jacques zao ny ACM tsy afaka miala amin'io a dia magaga hoe mbola eo ihany ny tale général ny ACM resaka fitantanan-draharaha-mpanjakana ny prime ministre no isan'ny lehibe ny administration andriamatoa rasolofolumaine zay zany ny zava-misy tsy mahavoafia n'ilay resaka fitantanan-draharaha-mpanjakana intsony ve zany ilay prime ministre lehibe ny gouvernemanta zay esorinao aloha ao anatin'ilay raharaha hatreto esoroka izy satria zaho tsy apelatanako no vaovao rehetra sarotra amiko no amin'ny teny français dia hoe en cas de doute vaut mieux s'abstenir tsy afaka ilaza hoe zao no vaovao apelatanako dia tonga dia anao conclusion vetivety sy kitakitanao hoe zao na zao tsy manana vaovao ny vaovao ngama dia vaovao tonga any aminao any amin'ny anina dia zay ihany satria ny hoe be dia be ny zavatra miafina amin'io le raharaha-mpanjakana zany androany manahoana efa tsy voafia n'ilay prime ministre lehibe ny gouvernement raharaha-mpanjakana zany zavatra goavana be fa tsy tia ferana triple C ty ihany ka io raha resaka boinina misy adimo ara-pamantarana raha tsy fantatra mon général aiza nafantarana ny zava-misy any ambany ravikazy sy ny maro hafany ianao inge hoa na ianao zao manana olo-pehizina ato ekenao zay tsy manana fa ianao miasa rery tsy mahay manao délégation de tâche ianao fa dia ianao rery manao zavatra rehetra amin'ny asanao atao fa ny procédure aloha tsika iverina ny zay tiako lazaina hoe tiako lazaina indraindray a misy mpiasa akaikinao olo-pezinao a manafina vaovao aminao a manao zavatra ambadika any misy zany fa tsy ny zany fa lisange misy piasa rery le izy ary le piasa le resahantsika le ministre ny transport any tsy afaka manao ninina tsy afaka manao immatriculation na avion na provisoire io na temporaire io na ino io tsika eto tsy manadio an'ilay ministre tsisy resaka an'izay fa lazany zava-misy tsika tsy amiko aloha tsy possible tsy fantatry ny ambonin'le ministre ny transport a io afelo io satria era goavana io averiko indray ny antony tsy mazava mihitsy ny antony hoe tsy nahafantarany vaoaka malagasy anio fa tany amin'ny décembre 2024 no efa nitrango io zavatra io nanomboka tany dia janvier ny ACM name autorisation temporaire na ny ACM name autorisation temporaire tamin'ny janvier tokony nisy communiqué de presse miteny hoe nanao immatriculation provisoire ny ACM fa tsy nanao izy zany hoe tsy olona ray io fa olona organisation be dia be no nanao an'io a dia reo organisation ngezabe reo zany tsy voafehan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre dia tokony hiala zany zareo tokony hiala izy zany fa tsy mafeny raharaha mandeha Madagasikara raha goavana nge io ahy Madagasikara Airlines zany raha tsy manana Boeing 10 a kasone raha ohatra anao mangataka hoe tokony hiala reo na ny filoham-pirenena ny prime ministre izy anao solo azy mety aminareo ve izy raha miala mety amiko mihitsy izy raha miala satria izy manapotika Madagasikara aloha voavalinao tsara fantanina zao a ny fantanina mipetraka koa dia zao tsara ny fifandraisantsika amin'ny Amerikanina hatramin'izao aloha